Salama daholo eo androanitsika dia ndao indray raha ho resahana amintsika ny mahakasiky ny tafatafa izay nataony mpanakanto Rosy Rasimanana Paulbert izay fantatsika amin'ny anarana hoe Rosy no sady efa solombavambahoaka ny boribory tany fahaefatra teo aloha raha nilaza ny ambangovango ny mahakasika ny fivoaran'ny teknôlôjia amin'izao fotoana izao indrindra fa ny eo amin'ny sehatry ny zavakanto no tena ny matematesany tamin'izay fanambarany izay izany hoe efa azo atao tsara ho izy ny mivarotra anihira amin'ny alalan'ny platforma ao anatin'izay resaka teknôlôjia avolenta amin'izao ankehitriny izao ka tsy hosairana intsony ireo mpankafy hanaraka sy hanjifa an'izany hira izany fa ho hitanareo antambazotra ao anatin'izay resaka platforma de vente de musique zay ireo hira rehetra nitarika Rosy efa hatramin'izay ho isatrany ka ny mahakasika an'izay no fakafakana amintsika ato anatin'ity video ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany asa dininy milaiky ny videontsika ary tsarovy hatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa misy tamatagagasy toy izao ny fanaovana azy tsy ampandrela moa isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndao ary tsapa sy hita fa amin'izao ankehitriny izao dia tena miroborobo ny eo amin'ny tontolon'ny zavakanto indrindra fa ny eo amin'ny resaky ny lamozika izay ary tsy mitsahatra isan'andro moa ny isan'ireo tanora miditra amin'izay sehatry ny mozika izay izany hoe mitombo isa isan'andro ny isan'ireo mpanakanto sy ny mpihira amin'izao ankehitriny izao ka tsy vitsy amin'ny mpanakanto nefa no tsy mahafantatra fa efa azo atao tsara amin'izao ankehitriny izao ny miditra amin'ny resaka platforma de vente de musique ao amin'ny alalan'ny internet ao amin'izao ankehitriny izao izany hoe azo atao tsara ny manangom-bola sy mahazo vola amin'izay rakikira sy ny rakitsarinao izay amin'ny alalan'ny platforma de vente zay tahaka ny fanaon'ireo zay mpanakanto kalaza any amin'ny tanàna mandroso tahaka ny irony mpanakanto amerikanina sy ny afrikanina izay kalaza amin'izao ankehitriny izao dia isany misehatra amin'izay resaka tontolon'ny vente de musique en ligne izay izy ireo satria manana ny maison de disque matanjaka be ary ihany koa manana anirony karazana collaboration sy ny collaborateur maro isan-karazany ao anatin'izay resaka varotra muzika en ligne izay moa ny fivoarana ara-teknôlôjia amin'izao ankehitriny izao ka tokony samy aharaka an'izay avokoa ny rehetra indrindra fa ianareo izay misehatra amin'izay resaka mozika izay fa tsy miandro hoe rehefa manao spectacle ihany vao mahazo vola fa tsy voatery hanao spectacle zany ianao manomboka eto dia afaka misitraka an'izay vola azonao misanganasanao miresaka hira zay rehefa tafiditra ao anatin'izay resaka platforma de vente de musique en ligne zay ianao ka izay indrindra no nitondrany Rosy ny fanazavana ny mahakasika ny ambangovangony izay rehetra izay satria ny tenany raha teo dia efa ao anatin'izay tanteraka amin'izao ankehitriny izao ka tsara ny mampafantatra anareo tanora indrindra fa ianareo izay misehatra amin'izay resaka lamozika izay resaka platforma de vente de musique en ligne amin'izao fotoana izao so dia mba ahatsara anareo ihany ino Rosy anaty mozika saika hiteny fotsiny izahay sy mamgotsy hoe tsy ho ela azonareo hinona sy jifaina isan-tokatrano isana portable isana ordi ny hira vaovao izay 2020 tamin'ny album farany any tarika Rosy ho isatrany isan'ny tarika nanao sonia tamin'ny maison de disque major voalohany taty amin'ny Océan Indiana ny tarika Rosy Real Words any Peter Gabriel Virgin ary Sanachi tany USA ny Niger Record any Harry Belafonte sy Chris Backwell hatrany Japon noho ny fivoaran'ny teknôlôjia dia tonga amin'ny kihondalana tsy maintsy hizarana na hivarotana ny sanganasa en ligne isika izay miaraka tonga amin'ny olona vaovao tsy ampy nefa ary misy banga ny lalàna izay mifeny ny tontolon'io teto Madagasikara koa dia nitambatra izay amantaona ny maro namolavola ny lalàna vaovao izay iny ny arahana nahita iny ny afarany ary tsy hiverenako intsony taty aoriana dia nisy tanora mpandraharaha malagasy nanatona ny resaka ny hanao zavatra ho an artista malagasy ka hanao vente en ligne des œuvres artistiques ka hanao zavatra roa lehibe ny iray
application streaming hanatanterahana izany. Ny roa ampiasana intelligence artificielle izany hoe toy ny ilay manao reconnaissance vocale hahaizana ny avy hatrany ny hira mandeha amin'ny hainao manjery hanamora ny fizarana ny zon'ny mpamorona. Nandeha ny firesahana hatreto ka hatrany andafy izany hoe sary nanomboka ny asa ny teknisiana. Nisy anefa ny nanao fiavin'ny tafara ka nandoto rano sy nampiteraka savorovoro tanatin'ny asa mafy izay nikirisanay aman-taonany ary raha tokantrano velotenanay dia tsy misy tokony hidirany ny tsy manan-katao koa dia nisintaka aloha ny artista na hato ny asa. Ankehitriny anefa efa azo atao fa milamina ny tontolon'ny zavakanto ka dia nifantoka indray ny mozika sy ny tenanay ary ny artista maro ka ho atomboka amin'ny fiarah-miasa matotra tsy hisy intsony ny vato misakana an'izany. Mbola hitohy ny tantara ho izy hatrany. Midika izany fa tsy mipetra-potsiny amin'izao ny Zokibe Rosy ao anatin'izay tontolon'ny mozika izay ary mikatsaka ny soa sy ny tsara hatrany mba hahatonga ny mozika ny malagasy mba ho tafiditra eo amin'ny sehatry ny international izay izy raha izay ezaka ataony izay satria miany vazaha any andafy any moa dia mazava ho azy fa efa ao anatin'izay sehatra international zay avokoa. Izay no mahatonga ireny mpanakanto vazaha ireny na tsy dia mahazo spectacle maro be isan-karazany aza dia lasa mpanefoefo sy mpanan-karena be noho ny izay asa sorany izay sy ny fahaizany mihira izay ary ny fahaizany miditra amin'ny sehatry ny fandraharahana lafin'ny mozika izay ao anatin'izay vantany ligne de musique izay. Izany dia proof iray azo hitarafana fa tena mahavelona soamantsara tokoa ny fahaizana mifehy an'izay zavakanto sy ny fahaizana mifehy an'izay resaka mozika sy ny teknôlôjia izay raha toa ka hay tsara ny manambatra an'izay rehetra izay. Diso manomboka treto araka izany ny filazana fa ny zavakanto dia tsy mahavelona fa ny zavakanto dia isan'ny sehatra iray izay tena be vola raha eo amin'ny sehatry ny fandraharahana sy mitadiavam-bola no asiana resaka indrindra fa ny aty amin'ny tany andalam-pandrosoana dia isan'ny tena azahoana vola be izany resaka mozika izany. Fa ny amin'ny tany mandroso dia izany mozika izany mihitsiny no tena ahavitana fotodrafitrasa maro isan-karazany ary tsy vitsy amin'ireo izay mpanakanto any amin'ny tany mandroso no miditra amin'izay sehatra ny mozika izay mba ho ataony loha laharana amin'ny fidiram-bolany rehefa aveo dia ahodiny amin'ny sehatry ny fanaovana zavatra hafa izay vola azony amin'ny resaka fanaovana vente de musique en ligne izay tahaka ny rony mpanakanto tanzaniana rony zao dia miditra amin'ny sehatry ny mozika izy fa rehefa tena nalaza be amin'izay dia iny fa nanangana société mihitsy izy ary nanakarama olona maro be mba hifehy sy ho ampiasainy amin'izay resaka tontolon'ny mozika izay mba ahafahany mampiroborobo tsara an'izay resaka tontolon'ny mozika izay indrindra fa hampiroborobo an'izay maneran-tany. Ka ny zavatra tahaka an'izay no tiany Zokibe Rosy ho atao amin'ny artista malagasy ary izao ny andohany lalana amin'izay fidirana amin'ny sehatra ny mozika izao. Izay sy zay moa no masaka azy naroso tanaty video ity tompoko lasy tompoko vavy misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny video antsika ary tsara voatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba afanareo manaraka tsy tapaka ny video izay lefa ny amin'ny sisy tagny tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia marary soa.